Atsika zay efa tetỳ amin'ny salanam-piaraminidiny vato dia mino fa tsika azotsika hoe tsy misy takelaka manorona lalam-pandeha amin'ny teny malagasy ety na eto amin'ny seranana nasionaly na eto amin'ny seranana iraisam-pirenena teo aloha. Amin'ny mahaserana mpiara-manidina malagasy ty seranana ety vato io zany dia ny hevitra ny mpitantana na serana mpiara-manidina fa tsara raha omendanja ny teny malagasy dia hitanareo eto amin'ny takelaka eto amin'ny ty serana mpiara-manidina fa sady misy tika teny malagasy frantsay ary teny anglisy eto ary dia sorana be dehibe ry zareo amin'ny akademia malagasy satria ry zareo no nanampy anay tamin'ny fandikana ireo teny rehetra zay hitanareo eny amin'ny takelaka eto amin'ny serana mpiara-manidina zao. Amin'ny matompon'andraikitra ny asa vaventy anay atao amin'ny Ravinala Airport dia namorona ny komity miandraikitra ny takelaka ao amin'ny seranana iraisam-pirenena vaovao izahay dia natao tsangatanana ny fisafidianana ny teny malagasy. Ny fahatsiarovana tena nahafinaritra nandritra izany dia fahitana fa nisy ireo vombolana ara teknika lasa lava be rehefa nadika tamin'ny teny malagasy.